La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni Vavao. Androany tamin'ny sivora sy sasa maraina no nitodo ho an'i Roma ny Papa Iray Masina sy ireo délégation niaraka taminy taorian'ny fitsidihana apôstôlika nataony teto Madagasikara. 20 ny antota taratasy voaray amin'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara hatreto. Voatazona hatrany ny daty farafanaterana izany hoy ny teo anivon'ny CENI. Izy kosa mifepipetra ho raisina raha toa ka misy ireo commune tsy manana kandida. Ifanometanana ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagascar amin'ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Fiara-miasa izay iseho amin'ny alalan'ny fampianarana ny olom-pirenena. Nivoaka ny taratasy sy fampafantarana ny mpandeha fa manomboka ny 20 volana septambra ho avy izao dia eny amin'ny gare routière Maki ny fiaingana sy ny fahatongavana ho an'ireo mpandeha nizotra lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy. Ampy andraisana ireo coopérative ireo ny gare routière Maki ho ny tompona andraikitra. Ary farany maro ny sakana amin'ny firosoana amin'ny fanatanterana ny Brexit ho an'ny Prime Ministre Britannique. Izany mitsipaka izany solombavambahoaka ny antoerana izay tsy manaiky ny anaovana ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fotoana. Ny indrindra eo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia androany tamin'ny 7 ora sasany maraina no nitodohan'ny Roma. Ny Papa Iray Masina sy ireo délégation niaraka tamin'ny taorian'ny fitsidinana apôstôlika nataony teto Madagasikara. Fanadina. Androany maraina tamin'ny 7 ora sasany no nitodohan'ny Vatican ny fiaramanidina. Nitondra ny Papa François sy ny délégation niaraka taminy taorian'ny fitsidihana apôstôlika izay nataony teto Madagasikara. Tonga nanao veloma azy teny amin'ny seharana ny mpiaramanidina vato ny filohan'ny Repoblika mivady. Ny Prime Ministre ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary ireo fifindronam-be ny évêque eto Madagasikara. Taorian'izay, nisy ny fanambarana nataony ny solitena ny évêque eto Madagasikara, izay nitondran'izy ireo ny teny fankasitrahany vahoaka malagasy sy ireo tompona ndraiky mpanjakana tamin'ny fiarahamientana nandritra ny fandraisana ny Papa François. Tianay, évêque any Madagasikara, ny manetoana, ny fisaorana amin'ny tafotafo sy ny fankasitrahana anareo rehetra, izay nanampy anay mba hahatonga lafatra ny fandraisana azy. Singanina amin'izany, ny filohan'ny Repoblika, izay naneho ny maharay aman-dreny ny malagasy rehetra azy, ka nandray tamin'ny fotokoa io mpiandrono imbonana ao amin'ny Eglizy Katolika sady filohan'ny fanjakana Vatikana io. Sy nanao izay halavorany ny fandraisana ny Papa tamin'ny lafiny maro mba tsy hampitsangamenatra ny firenena malagasy. Misaotra ny voaka malagasy rehetra tsy ankanavaka naneho ny fahendrena malagasy dia ny fihavanana, ny fahaizana mandray vahiny ary indrindra ny fiombonam-po tamin'ny fitsidihan'ny Papa Iray Masina.
Raha tsy haivina, firenena miisa 7 zao nitsidihan'ny Papa Raimasina hatramin'ny taona 13 na papa azy. I Madagasikara ny firenena faha-7 tamin'izany. Mpamafiadanana sy fanantenana izy tamin'ny vavaka, afatra, anatra, fampahirezana nozarainy nandritra ny fitsidihany teto Madagasikara. Namoaka taratasy fisaorana tamin'ny fiara-mientana sy fiara-miasa nasehon'ireo hervelona maro teto amin'ny tany sy ny firenena ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara androany taorian'ny fandalovan'ny Papa Raimasina teto amintsika io ny nasaina. Isaoran'ny fivondronam-ben'ny eveka ny filohan'ny repoblika izay naneho ny maray aman-dren'ny malagasy rehetra azy ka nandray tamin'ny fotokoa io mpiandrondra iombonana ao amin'ny eglizy katolika sady filohan'ny fanjakana ao Vatican io sy nanao izay ahalavorary ny fandraisana ny papa tamin'ny lafiny maro mba tsy hampitsangamenatra ny firenena malagasy. Isaoran'ny fivondronam-ben'ny eveka ihany koa ny nonce apostolika sy ny mpiara-miasa aminy izay nitotona fotsy sy nandrona masaka niaraka tamin'ny fivondronam-ben'ny eveka sy ny fitondram-panjakana ka natontosa izao famangina apostolika nataon'ny Papa François izao. Eo ihany koa ny fisaorana atolotra izy ireo ny Prime Ministre sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny mpandrindra ankapobeny eo amin'ny fiadian'ny repoblika sy ireo mpiara-miasa aminy, ny logistika, ny arifenitra sy ny serasera. Ankasitrahan'izy ireo ihany koa ny mpitandro ny filaminana isantsokajiny, ny andraikitra ny fahasalamana, ny fitanterana, ny mpanao lalana, ny jiro sy ny rano, ny Air Madagasikara sy ny tompon'andraikitra rehetra tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ny fivondronam-ben'ny eveka ihany koa dia nankasitraka ny orinasa karenjy nanao ny Papa Mobile, ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka sy ireo tompona fitaovan-tserasera nanaiky napita sy nampiaina maneran-tany ity fitsidihana apostolika ity sy ny afatry ny Papa. Isaoran'izy ireo ihany koa ny mpiasa tsy ankanavaka nandray anjara tamin'ny fanorenana ny fotodrafitrasa tamin'ny fambolena ny ahitra sy ny fametrahana ireo estrady sy ny fandravahana ny toerana. Tsy adin'izy ireo ihany koa ny nisaotra ireo mpino katolika rehetra na ny tsy katolika naneo ny fiombonana tamin'ireny fotoana ireny. Ary isaoran'izy ireo ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka naneo ny fahendrena malagasy dia ny fihavanana sy ny fahaiza mandray vahiny ary indrindra ny fiombonam-po tamin'ny fitsidihan'ny Papa Raimasina. Amarana ny fivondronam-ben'ny eveka ity taratasy fisaorana ity niafatra avy amin'ny Papa Raimasina izay maneho mivantana ny hafaliana sy ny hafanampon'ny Papa François na dia fotoana fohy aza no nionany tamin'ny malagasy ary gaga izy nahita ny hafanampo sy ny firaisan-kina ary ny fahaizan'ny malagasy mandray vahiny. Ny kardinaly Tsarazana Désiré no manao siny ity taratasy fisaorana ity. Nanao fanambarana ihany koa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina momba ny fitsidihan'ny Papa François ny Madagasikara. Araora izay fanambarana izay. Rivoaka malagasy namako, ny tompoko lahy sy tompoko vavy. Totosa soamatsara tampamendrehana sy tampitiavana ary indrindra tampilaminana ny fandraisantsika ny Papa Raimasina, Pape François. Zava-dehibe loatra ho antsika malagasy sy ho an'ny firenentsika iny fitsidihana iny. Antenaiko fa nitondra aim-panahy sy fanantenana amin'ny ho avy ary indrindra ho amin'ireo tanjona tiantsika apetraka miaraka izany fitsidihana izany dia ny famerenana ny firenena mba ho sangana ary indrindra mba haresy sy ny fahantrana sy ny fahalovana nisy teto amin'ny firenena. Firaisan-kina, fiara-mientana, famendrehana ary fifankatiavana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Izany no naseho antsika nandritra ny fandalovan'ny Papa Raimasina teto an-tanindrazana. Ary iriko sy irariko raha toa ka izany hatrany no ataontsika manomboka izao amin'ny fanarenana n'ity firenenantsika ity. Misaotra antsika tsiraray avy era-po era-tsaina ny tenako dia ireo avy amin'ny fiangonana katolika notarian'ny kardinal sy ny eveka rehetra. Ireo mpitandro ny filaminana isan-tokony izay nanao ny asany tamin'ny mpamatorana sy tamin'ny fahaiza-manao. Ireo mpiara-miasa rehetra isan-tokony, ireo orinasa rehetra nanampy teo amin'ny lafiny maro nahavitana iny fandraisana goavana iny.
indrindraindrindra isika vahoaka malagasy iray manontolo manerana ny nosy izay niara ny ompo niara mivavaka ary niara ny tondram-bavaka na ny fandraisana ny papa na ny hoavy ny firenena mendrika ny vahiny najainy izay manakaja ary indrindra ray aman-dreny ampanahy ny asa nataontsika ary nanome aja sy asina ny firenentsika izany oelavelona ne i Madagasikara ao anatin'ny fanantenana sy ny fiadanana ary ny fandrosoana mankasitraka antsika rehetrarehetra masina ny tanindrazana. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia 7:10 ny antota taratasy voaray amin'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara hatreto. Voatazona hatrany daty fara-fanaterana izany hoy teo anivon'ny Seny miantarandriana. Misy 7:10 hatreto ireo nanatitra taratasy filatsahan-kovidiana ben'ny tanàna manerana ireo kominina 5,950 eto Madagasikara. 7:10 kosa no isan'ny antota taratasy filatsahan-kovidiana ho an'ny mpanolontsaina ny tanàna. Voatazona ny daty sy ora fanafanaterana izany eny anivon'ny OVEC raha ny nambarany teo anivon'ny Seny. Namoraina kosa ny fahazona sy ny famoahana ireo taratasy ilaina toa ny eny anivon'ny ampanjakana samihafa. Indrindra amin'ny fanomezana ny singa taratasy ilaina amin'ny fandrafetana ireo antota taratasy filatsahan-kovidiana dia efa manome tomaty mba atao aingana ary indrindra hotsorona ny fanomezana amin'ireny antota taratasy ireny ny fahamorana ohatra fotsiny zao hoe misy toerana sasany tsy manome afa-tsy singany anankiroa zany ny bulletin numéro 3 casier judiciaire bulletin numéro 3 ny anivon'ny fitsarana nefa volazana fa atao sosina efatra ny dossier dia amin'izay fotoan'izay ny anankiroa fanampiny zany dia azo atao dika mitovy na photocopie ka ny foloan'ny CED eny anivon'ny voamieram-pifidianana eny anivon'ny distrika zany no manao ny fanamarinana milazana fa mitovy. Etsy ankilany hisy ny fepetra ho raisina raha toa ka tsy manana kandida ireo kominina sasany. Izaho tsy mino amin'izay fa raha sanatria mba tena dinglera ka misy commune tsy misy kandida dia misy an'ilay ataontsika hoe zany hoe carence zany any amin'ilay circonscription électorale na rehefa mpifidianana dia tsy maintsy irosona manaraka ny fifidianana ataontsika hoe élection partielle moa zany amin'ny teny frantsay any amin'ny manaraka any zany fa dia amin'izay fotoan'izay ny gouvernement dia tsy maintsy mandray fepetra ny amin'ny hitantanana n'ilay volo-bahoaka patra tsinjara-pahefana satria tsy afaka hajanona fotsiny amin'izao ka hoe tsy hisy mpitantana zany ireny volo-bahoaka tsinjara-pahefana ireny nefa mandeha ny fifidianana raha hoe misy mpanolontsaina nefa tsy misy ben'ny tanàna raha misy ben'ny tanàna kanefa tsy misy mpanolontsaina satria ny antony dia fifidianana roa samy hafa mihitsy fa ataontsika indray miaraka. Raha iverenana afaka 2 andro izany hoe ny 12 ny volana septambra 2024 izao ny farafanaterana antota taratasy io izay votapitra amin'ny 5:00 ho raisina hatrany anefa ny taratasin'ireo kandida izay tonga eny an-toerana amin'ny ora io. Manana 7:20 ora aorian'izay ireto farany hamelona ny antota taratasy ilaina raha toa ka misy ny tsy fampin'izay. Nanambara androany ny rodobe ny mpanondra eto Madagasikara fa Andriamatoa Marc Ravalomanana no atolotra izy ireo ho candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ary efa nanaiky izany ity farany raha tsy ahivina ny RMDM dia fika manana natsangandre Alain-Randré Misesa Tabera Randriamanatsoa Pasteur Edouard Ramatoa Arlette Ramarson ary Ramatoa Yanta Randriamandrato. Izatsika ny vaovao dia ny tsy fahafantarany olom-pirenena ny zony sy ny tokony atao eo amin'ny sehatry ny fifidianana no isan'ny antony iray mahatonga ny valin'ny fitsarana ho azo raisina fa tsy mitombina ho ny anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ny FES tamin'ity androany ity hiona saina.
Fandre matetika nandritra ny fotoana namoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandroana ireo voka-pifidianana ny fihezany teny hoe azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana. Androany nanambara ny filohan'ny filan-kevim-panjakana fa ny tsy fahafantaran'ny olom-pirenena ny zony no mahatonga izany. Amin'ny ankapobeny aloha noho ny tsy fahalalan'ny olona n'le zony no mahatonga azy tsy hafeno ireo fepetra ireo, dia izay mahatonga ny fitoriana ho lavina. Mitovy ihany le izy raha ny lalàna moa zany dia misy ny endriky ny fitoriana, misy ny taratasy ilaina amin'ny arotsaka entina manamafy an'izay fitoriana izay. Ny olana dia tsy dia fantatry ny olona loatra hatramin'izay le lalàna sy le paika ary indrindra ireo zony amin'ny fifidianana, dia izay mahatonga n'ireny fitoriana ireny ho lavin'ilay fitsarana mahefa satria tsy mahafena an'ilay fepetra takian'ny lalàna. Misy fepetra maro tokony arahina amin'ny fametrahana fitoriana amin'ny raharam-pifidianana raha ny fanazavana hatrany. Maka ohatra fotsiny azo ao hoe ohatra hoe ny fitoriana tokony hisy ny anaran'ilay mpitoro mazava ho azy, tokony hisy ny adresy mazava ho azy, tokony ao ihany koa indrindra ny kara-pifidianana izay maneho andro zany fa hoe nandray anjara tokoa izy tamin'ny fifidianana iny, andro fifidianana iny zany tokony hisoratra anatin'ny kara-pifidianana. Dia ao ihany koa indrindra ireo pirofo antsoratra sy ampirofo amin'ny endriny hafa izay entiny manamafy an'ilay fitoriana ataony. Ireo zany farafaratsiny ny fepetra takiana mba hahafahan'ny fitsarana mandinika na mitombona na tsy mitombona tokoa ilay fitoriana. Entina anampiana ny olom-pirenena amin'ny fahafantarana ireo zony, isian'ny filaminana maritra eto amin'ny tany sy ny firenena ary mba ho fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ny vokatra. Miara-misalahy amin'izao fotoana izao ny ministeran'ny fitsarana, ny FES sy ireo mpiara-mombonantoka aminy ka nanatanteraka atrikasa teny Antaninarenina. Aorian'ny atrikasa hiditra amin'ny dingana manaraka ireo mpisehatra. Tao anatin'izay fotoana nisy ny fifidianana rehetra izay dia mahatsapa izahay ao amin'ny nivon'ny FES fa manana anjara biriky lehibe azonay entina hanatsarana ny valim-pifidianana, ny voka-pifidianana izay ivoaka ny fifidianana manakaiky indrindra moa izany izao dia ny communal izay ho avy amin'ny 17 ny volana novambra. Hanomana karazana campagne de communication lehibe izahay ao aorianan'izao atrikasa izao hizarana ny vokatra izay hoe volavolaina eto satria fa molavolana mbola tabatra ihany moa ny eto fa ny tena ioton'ny vokatra dia ireo mpifidy rehetrarehetra sy ireo mpisehatra rehetrarehetra anatin'ny fifidianana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana sy ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izay ho tanterahana amin'ny 17 novambra izao ity atrikasa ity ary kendrena manokana amin'izany ireo kandida sy ireo mpifidy rehetra manerana ny nosy. Tontolo ny fampianarana dia lamina ankapobeany ny fanadinana BEPC manerana ny nosy nanamarika ity fanadinana BEPC ity tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa ny tombony isan'ny fahafana miatrika izany ka eto Andriatsilava. Neditra tamin'ny andro faharoa ny fanadinana BEPC androany amin'ny ankapobeny milamina avokoa ny fiatrehan'ny Eropiadina ny fanadinana ankoatra ny fanadinoana sy ny fahaverezan'ny convocation. Isan'ny nahitana izany ny teto am-pefoloha saingy efa noraisina ny fepetra ka afaka niatrika fanadinana Eropiadina. Tamin'ny fanombohan'ny omaly na ny toy androany tamin'ny matematika izany dia milamina mizotra araky ny tokony ho izy fa ny hoe zavatra madinidinika fotsiny le fanadinoana ankizy convocation na ny carte d'identité scolaire na hoe very ihany koa dia ny soloana reny no olana madinidinika ny hatrehana omaly. Fa efa ny soloana zany ny zavatra very nomena duplicatany ankizy ary rehefa voamarina araky ny dossier izay efa ao aminay ao ny fond de dossier sarin'ilay ankizy dia namena lalana izy hiatrika ny fanadinana. Raha ny eto amin'ny alama manokana izao dia 3 isaky ny salina ny surveillant miambina any ary misy koa ny ity ivelany ity atokotany. Dia ny eny amin'ny LTC izay sous-centrenay zany dia misy mpiambina 2 isaky ny salina satria ny eny somary latsaka kokoa ny kandida dia ny atao dia misy ihany koa ny surveillant de cours koa eny amin'ny LTC. Raha ny loharano-baovao azo avy amin'ny ministera tompon'andraikitra miisa 4,994 alina ireo mpanala BEPC manerana ny nosy amin'ity taona ity. Tonga niatrika fanadinana tamin'ireo ny 2,103 na ny 4,770 isanjato. Tsy tonga niatrika ny fanadinana kosa noho ny antony maro samihafa
ny 3 sy 20 sy iray alina, izany hoe ny 5,3 isan-jato. Ny taona 20 sy 20 misy saraka 27,7 alina sy 3 hetsy ireo mpanala BPC manerana ny nosy. Tonga niatrika fanadinana tamin'ireo ny 4,9 sy 20 alina sy 3 hetsy na ny 3,7 isan-jato. Tsy tonga niatrika fanadinana kosa noho ny antony maro samihafa ny 5,9 sy 3 alina, izany hoe ny 7,2 isan-jato. Midika izany fa nitombo isa ny fahafana miatrika fanadinana tamin'ity taona 20 sy 20 ity. Tsy ahivina hatrany, ny arivany alakamisy izao no hanomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Vinavinaina ny voaka amin'ny farany herinandro ambony, ny valiny ny fanadinana BPC, raha ny loharanom-baovao voaray. Lafy mavahoafa kosa indray dia vehivavy manakaja miisa 2 iray vadina mpanao politika fatan-daza, iray manamboninahitra ambony ao amin'ny polisy nasionaly nohona hipidirina amponja vojomaika ny farany herinandro teo noho ny famoahana tsy ambarately fanadihadiana teo anivon'ny Samifina rehefa avy nandalo fampanoavana tetsy amin'ny PAC 67 hectare. Rasona Andry. Fanaovana kolikoly fikambanana jiolahy, fitakiana vola tsy ara-draniny ary famoahana tsy ambaratelo mpanadihadiana no vesatra nanenjehany reto vehivavy manankaja miisa 2. Ny iray vadina mpanao politika fanta-daza, ny iray manamboninahitra ambony ao amin'ny polisy nasionaly no nandalo teny amin'ny fampanoava amin'ny PAC 67 hectare ny farany herinandro teo natao famitorana. Taorian'ny fihainoana azy ireo dia nampidina amponja vonjimaika eny an-tanimora izy roa vavy. Araka ny loharanom-baovao, ny Samifina na ny sampan-draharaha-panjakana miady amin'ny famotsim-bolana nametraka fitoriana olo tsy fantatra. Taorian'ny fahitany ity sampan-draharaha miady amin'ny famotsim-bola ity, fa misy mivoaka ny tsy ambarately mpanadihadiana ataon'izy ireo. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny zandary no nahafantarana fa ireto vehivavy manankaja 2 ireto no mampiasa ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana, ataon'ny Samifina hitakiana vola manolona. Isan'ny voaroiroy amin'ity raharaha ity ihany koa ny polisy iray mpanao fanadihadiana ao amin'ny Samifina, saingy mbola miandry ny fahazon-dalana avy amin'ny tompony andraikitry ny polisy-pirenena amin'ny mpanao famitorana. Vao afaka manao famitorana ity manamboninahitra iray avy amin'ny polisy-pirenena mpanao fanadihadiana ao amin'ny Samifina ity, raha ny loharanom-baovao hatrany. Mbola andrasana noho izany ny toy ity raharaha famoahana tsy ambarately mpanadihadiana teny amin'ny Samifina ity. Ifanometanana ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, fiara-miasa izay iseho amin'ny alalan'ny fampianarana ny olom-pirenena. Michel Aranarzona. Tsy mbola foana ny kolikoly eto Madagasikara, miseho amin'ny endrika maro izany, na eo aza ny rafitra manokana napetraky ny fanjakana raha ny fanazavana dia ilaina ny fifandrombona ny rehetra entina miady amin'ny kolikoly eto amintsika, antony fiaraha-mietana ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagasikara. Zavatra izany dia manamarika izany finiava ny fanjakana malagasy à travers ny Bianco. Ohatra izany Bianco gaitatika ohatsika teo hoe tena hoe ifandray tanana amin'ny société civile amin'ilay ady ikambanana amin'ny kolikoly, satria ilay ady ikambanana tsy ny Bianco iray miady amin'ny kolikoly dia tsy ny Transparency miady amin'ny kolikoly, ary mieritreritra zany zay anaovana ilay convention hoe rehefa tambatra ny hery dia mafimafy kokoa isika miaraka reto afara miady amin'ny kolikoly. C'est le hoe ensemble nous sommes plus forts contre la corruption. Ankoatry ny endrika kolikoly mahazatra eto amin'ny firenena, isan'ny mateti-pitranga ny fanodikodiana amin'ny mbola mpanjakana ary vandondraraha ny fanjakana ny fitsoroana izany sy ny fialana amin'ny tsy maty manota raha nambara ny tale jeneraly ny Bianco. Ny zavatra ataoko hoe tena vaingana angamba no singaniko eto ny amin'ny hoe fanetanana ny fiarahamonim-pirenena, ireo olon-tsotra olom-pirenena mba handakolikoly ngezabe zany ngezabe zany satria ny zavatra misy hatreto dia nanampianarina ny olona dia mbola tsy tonga mifandavana fa zao misy ny olona tena sa mandaa tena hoe za tsy anao na tsy azo an'io kopia io na tsy azo an'io tsenam-panjakana io za tsy anao. Izay dia vokatra ho tadiavina amin'izao fifanaraha-piaraha-miasa zao. Tsy afaka hitsara tena izay fa nareo ny ahita ny zavatra izay misy sy ny zavatra isy mandra-pahatapitry ny tontolo ity. Totosandroany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny Transparency International Initiative Madagasikara.
fiaraha-miasa izay aritra 2 taona azo avaozana. Miisa 5 ny votoatin'izany ny fisorohana ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olom-pirenena, fanohanana ny asa fanaovan-gazety, fanatikafonana momba ny kolikoly, ny fanatsanana ny fahombiazana ny fikarakarana ny fitaraina ny olom-pirenena mifandraika amin'ny kolikoly, fandaminana ireo hetsika momba ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampandrosoana ny fikarohana momba ny kolikoly eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitokana nanomboka omaly ireo mpiasan'ny orinasa Afakaba iray eny Tanjombato. Maro ny fihetsika tsy azo ekena ataon'ny tompon'ny orinasa amin'ny mpiasa hoy izy ireo ka anaovana antso avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana Kaito Andriatsilavo. Nanomboka omaly no nisy fihetsiketsehana teto Tanjombato nataon'ireo mpiasa amin'ny orinasa Afakaba. Nitoy ny maraina teo izany. Antony maro no mahatonga azy ireo anao fihetsiketsehana tahaka izao raha ny fanatetenana natao teny an-toerana. Ny karaman'ny mpiasa, ny sosialy ary indrindra ny zon'ny mpiasa raha sendra misy ny tsy fahasalamana. Verina tamin'ny maray izay dia tonga dia mandray taratasy ny raisina anarana izay hiasa ozy izy dia manosonisy mandray taratasy forsena fotsiny ka ny sefa rehetrarehetra dia lasa niditsany izay ny antony nanaraka ny délégué. Dia le antony le taratasy le délégué zany tsy mba niaro ny zoanay fa tonga dia niaraka mijoro amin'le vazaha sy le ino izy keo sy le sefo mandray ny taratasy izay niditra tany. Ireo efa manomboka 5 taona, 10 taona, misy 20 taona. Nefa ny karamanay ireo mitovy amin'le vao niditra 2 andro sy 3 andro. Ka izany no tena makarary ny ainay hoe izay miasa mafy ny sefo tsy mahalala hafa sy ireo tranonay ireo. Fa rehefa tsy maharaka ny vaovao dia le tranonay foana ny dreseny zareo anampy an'le vaovao. Nefa zareo indray ny be karama noho izay efa 10 taonany. Olana matetika mitranga amin'ireo orinasa Afakaba eto amintsika ny tranga tahaka izao. Mangataka araka izany ireo mpiasa, isy tompona ndraiky mpanjakana, hidina hijery fotony ny tena zava-misy marina. Vahaolana iraisana, ahafana manao ny asa no tadiavin'izy ireo. Toka eto amin'ny fotoana ny dokavatra isika orinan'izay ny atatsika makasika ny olan'ny restauration teny amin'ny Kianjasoa mandrakizay. Eo ihany koa ny tolotra miavaka izay atolotry ny shop Avenir ao Anosy-Be. Rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. لما بيك ما رانش تسميتي على فيسن ما تيز بيك إسانان. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix.
2 3 je t'aime. Fahoany? Manovina izy? Tsara mba mitady vahaolana anao. Mampiena 300 no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbon 2M sy ny fatana mitsitsy 3M plus. Veny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tolotra miavaka no atolotra ny tranombarotra Shop Avenir eo Anosibe amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao. Ankoatra ny fitaovam-pianarana izay natao variboba, misy ihany koa ny tombola maimaim-poana ho an'ireo manjifa mihoatra ny 4 alina ariary. Miantarandriana. Manao variboba ny resaka fitaovam-pianarana rehetra amin'izao fotoana ny fidiran'ny mpianatra izao ny Shop Avenir, tranombarotra eto Anosibe ampitany assurance mama. Hita eto avokoa rehefa fitaovana ilaina amin'ny fianarana. Araka ny fanadihadiana afa-po amin'ny vidiny sy ny kalitaon'ny entana avokoa ireo mpanjifa. Ny aty amin'ny Shop Avenir moa zany ahitantsika ny fourniture scolaire rehetrarehetra, zany hoe misy ny cartable, ny article majijinika rehetrarehetra. Eo ihany koa moa zany ny différence de prix amin'ny mpivarotra sasany toy ny any Beoririka, eny Analakely, fa aty zany mahafa-po kokoa no mahafeno ny zavatsy ilaina rehetra. Ary hitady daholo ny ilaina na zazavavy na ho an'ny zazalahy, ato daholo ny tanany rehetrarehetra. Ny hitako teto amin'ny Avenir Shop zany dia mora ny cartable sady tsy sahirana mivezivezy zany zay hoe makatsina makaroa fa hitanay teto daholo zany ny fitaovan'ny mpianatra rehetrarehetra, sady ny prix zany mirary ny prix andry zareo. Entina hitsinjovana indray aman-dren'ny mpianatra amin'ity taom-pianarana ity no antony nanaovan'izao variboba izao. Tsy nampiakarina noho izany ny vidin'entana. Karazany maro no hita ety an-toerana, isan'izany ny kitapo, cahier, stylo, gourde, trousse, crayon, crayon de couleur sy ny maro hafa. Misy safidianana tsara ny fitaovana eto amin'ny Shop Avenir no izy ahitana ny marika rehetra, ny kalitao ihany koa azo hisafidianana ary maro amin'ireo entana no manaraka ny toetry ny andro izay natao ho an'ny saranga rehetra. Tsy mijanona amin'ny famarotana amin'ny vidiny mirary izay ihany. Misy ihany koa ny billet tombola ho zaraina maimaim-poana ho an'ireo manjifa mihoatra ny 4 alina ariary. Loka maro no zaraina amin'izany toy ny motoscooter, bicyclette VTT, robot mixeur, t-shirt sy casquette sy ny maro hafa izay ho zaraina amin'ireo zato tsara vitana. Ankoatra ny fitaovana ilaina rehetra eny an-tsekoly, hita eto amin'ny tranombarotra Shop Avenir ihany koa ireo karazana entana ilaina ao an-tokantrano na an-dakozia. Ohatra amin'izany ny cocotte minute, rice cooker, mixeur robot, filtre, hot pot, bouillard, vilia sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo fitaovana vita amin'ny plastika toy ny cuvette, seau, seza, brosy sy ny maro hafa. Tsy ahivona, eto Anosibe ampitany assurance mama akaikin'ny rond-point tsena no ahitany ity tranombarotra Shop Avenir ity. Misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva, ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. 033 45 115 81 kosa ny laharan-tariby azona azy. Velona ny disadisa eo amin'ny orinasa tsy miankina iray izay nampiandraiketana ny fikarakarana ny restauration teny amin'ny Kanja Soa mandrakizay sy ireo mpivarotra teny an-toerana. Antony laza fa maty antoka tanteraka ireo mpivarotra vokatra tsy fahatombanana. Iona Zaina. Andro vitsy taoriany ny fahavitany ny lamesa lehibe teny amin'ny Kanjan'ny Soa mandrakizay nampaikapeo ireo mpivarotra teny an-toerana. Antony milaza izy ireo fa maty antoka hatramin'ny 100 vokatra ny tsy fahatombanana maro avy amin'ny mpikarakara. Fa ny zavatra tena mampitaraina ny reto fikambanana mpivarotra teny amin'ny Soa mandrakizay dia mikasika ny AB20. Faty antoka 100 no hita teny raha nieritreritra hoe azo tombony moa reto mpivarotra reto dia potika voalohany indrindra vovoka izay nampanantena ny AB20 fa hoe isy produit avy any Inde izay ho araraka amin'ny vovoka teny amin'ny Soa mandrakizay io dia tsy mihetsika io, ny rano tsy misy. Izay nampanantenaina hoe misy rano, misy jiro, 12 000 plat. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany fotaka. Ilay fotaka malaza zavatra be dia be.
fa tena fotaka ny tao a fotaka ny résultat tsisy ninona zany dia ampanatsoana ny AB20 hoe aiza le ahoana le zavatra nampanantenanareo tsy misy tsy azo amin'ny telefônina ry zareo manambara ireo mpivarotra fa iroso amin'ny dingana manaraka raha tsy misy ny vahaolana arosony ity orinasa tsy miankina ity ary hitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana aorian'izay. Nanantona teny amin'ny ivitoerana misy ity orinasa voatonontonona ity ny mpanao gazety Androany manoloana ny voalazana ireto mpivarotra ireto. Ireo tompon'andraikitra izay tsy nanaiky ny hoalaina sary sy feo saingy nanambara fa noho ny fitaovana maro nampiasain'ireo mpivarotra tsy araky ny fanarahana tsy nahazaka ny kabla izay nampiasaina nitondra ny herinaratra izay nahatonga ny fatapahany herinaratra tamin'ireo tsena. Momba ny vovoka izay nanimba ireo sakafo nambara ny tompon'andraikitra ihany koa fa tsy avy amin'izy ireo izany. Mianjandroa ny tady eo amin'ny mpivarotra sy ity orinasa tsy miankina ity amin'izao fotoana izao. Ity olana ity izay tsy misy idirany fiangonana katolika raha nambara ny tompon'andraikitra avy amin'ny conférence épiscopale. Ny restauration tsy zahay fa ny ankamaroany dia ny fanjakana no nandray andraikitra ka prestataire nolain'zareo dia prestataire ireo ny recruté an'ilay mpivarotra zany dia ny accord ny contrat entre ny prestataire sy ny mpivarotra fa tena tsy nafantatra momba ny zavatra ny fanarahany ny mpivarotra sy ny mpikarakara tao amin'ny restauration fa nisy olona responsable no nanitsinana azy zany. Araka izany, tsy misy idiran'ny fiangonana katolika ary tsy misy idiran'ny fitondram-panjakana ihany koa ity disadisa ity fa ny AB20 nampiandraketina ny tsena sy ireo mpivarotra. Nivoaka ny fampahafantarana taratasy fampahafantarana ny mpandeha fa manomboka ny 20 septambra ho avy izao dia ny amin'ny gare routière Maki ny fiaingana sy fatongavana ho an'ireo mpandeha amin'ny zotra RN2 sy RN5 ka eto Andriatsila. Ny zotra mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina ary Antananarivo sy Fianarolo Atsinanana nivoaka ity fampahafantarana navoaka ity. Izany hoe manomboka ny 20 ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny gare routière Maki avokoa no toby fiantsonana ho an'ireo taxi brosy ho an'ny Toamasina sy Fianarolo Atsinanana na ireo avy amin'ireo toerana ireo ho aty Antananarivo. Tsy hisy intsony ny fiantsonana eny Ambodivony fa nanapa-kevitra izay nanaitra ireo mpitatitra eny an-toerana. Manaiky ny fandaminana izahay raha ny fanazavana izy ireo saingy tokony hisy ny fifampiresahana. Angatan'izy ireo amin'izany ny hoe rehefa afindra dia tokony afindra avokoa. Dia izay no fitakiana hoe na soit ho averinao amin'ilay parkazina eo taloha eo zay leo ambadiky ny total na soit miaraka miala eto daholo rehefa mety mpanao taxi brosy rehetrarehetra na iza miaraka makeny andoha tampenaka. Fa tsy misy mamono ny hafa izy misy olona vonoina dia misy velomina zany. Tsy fantatra izy nomena tombotsoa dia izy tsy mahazo tombotsoa. Dia izay ny zavatra takina mafy dia mafy mihitsy hoe avereno amin'ilay parkazina taloha tao zay rehefa tsy hiala ry zareo. Tsy manino zareo zany na tsy miala fa zay apetraka amin'ilay parkazina taloha. Zay tsy manino zay miala eto amoron-dalana eto na zay raika tsy alezy eto. Allo zay avereno amin'ilay parkazina taloha. Fifandaminana no natao moa ny tompon'andraikitra ary tombony ho an'ireo mpitatitra ny fahafahana mandray azy ireo eny amin'ny gare routière Maki. Iena ny vola alain'ireo mpanera izany hoe azo tombony bebe kokoa ireo mpamily sy ny tompon'ny fiara. Iena ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny Ambodivony. Iena ihany koa ny mpangary paosy sy ny mpanendaka ary ny fahaverezan'ny entana sy ny fananana. Ankoatr'izay, nanamafy izy ireo fa malalaka ny gare routière ary efa vonona amin'ny fandraisana ireo coopérative voatonona teny aloha ireo. Dia eo amin'ny resaka fandraisana n'ireo zotra mampitohy an'ny Antananarivo Toamasina, Toamasina Antananarivo sy Antananarivo Fianarolo Est ary Fianarolo Est Antananarivo dia efa vonona tanteraka izahay satria nisy noty navoaka ny agence de transport terrestre na ny ATT zany dia efa niresaka taminay izy ireo manahoana ny capacité d'accueil dia vonona tanteraka izahay ary ampy tsara ny toerana andraisan'izy ireo satria miboaka dia sy ny toerany efitrano dia ampy tsara. Ary faharoa manaraka an'izay ny resaka parking. Ny parking dia manana eo amin'ny 920 isika izay ampy andraisana an'ireo RN2 sy RN5 ireo. Ny fanantanana trano no tandona ao anatin'izany rehetra izany raha ny fanazavana. Miroso amin'ny fanovana isika ahafana mampandroso ny firenena, fanovana ao anatin'ny fandaminana sy fametrahana rindran-damina, anatsarany tanàna sy ny fiarahamonina, indrindra ny fitaterana.
journal vous a été présenté par le pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoto ni Fampalalambaovo. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.